Kor FM manolotra anao. Diandrangotra fizarana faharoa. Nosoratandrakodoary malala toky mamiaina na anatsiorako FT. Armampionina Lara kodoary soa ilaina zoto Naomby Ralala ary Liva no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanao totosa miaro fi. dia nanao namafy ahy zany sady mahatsiaro hoe reraka mafy zany vatako zany. Ay za re ty toerana misy aty ohatra tonrehatra indray le jiro kely nefa efa elaela izay no maty foana ary misy feokiraron'olona maromaro mamety zany ndraiky mandeha any velany any zany izay faombaravarana ao angamba mba toa miato. Izay eny fa misy manokatra le varavarana vibe ohatra ary misy olana tosoko ireo olon-dratsy ireo nitsirarany tany io. Eny fa misy manatona dia iny fa matindray le jiro. Matahotra zany ary toa mamano fatorako ny izy zany olona monjy avy sa ahoana ary toa lasa letrany vaovaovaly fatorako. Eny hoidiana avy hatrany koa le varavarana vibe zany izy raha mba ny teny mety dia namaty lasa marary amafy ny tanako sady no anabeazany. Kay fa izy ianao tompoka azafady indrindra mba afaka mamaly avy ka na olona zaiko anao hatramin'ny lokona akanjoko aza moa tompoko. Inona moa no fantatrao amin'ity hevitra maizina be tsy fakahitany ity? Hoe io fandrehitra le jiro ary toa le adalala ty sa fa adalala ahoana koa tsy azoko. Adalanao ahoana? ny fitadidiako veny tsy ao tsara sa tena le adala teny tanàna teny ty nefa toa ohatra ny salamasaina tsara indray izy zany raha zany firesany zany sa mbola moto mitapy ihany dia raha mbola adaly ty dia ahoana raha vinoany ty ato inona koa no nahatongavany ty ato? Afaka mba milaza amiko ny anaranao ve ianao dia mba azavao koa le hoe adala fa tsy azoko. Maîtresse Vero tena tsy nisy tsarono tokoa ve? Tena efa salamasaina tsara kosa rangaty so fa misy anao nampafantatra ny zavatra nitranga rehetra fanontaniana mbola tsy voavaliko hatramin'izao zany fa lo mahafantatra ny Maîtresse Vero aloha za kosa hieraka no anarako. Alohan'ny lazako izay zavatra fantatro aloha dia mahaliana hoe inona ny antony anodinanao atoko. Raha veriko aminao zany fanontaniana zany satria tsika izao anie no miaraka midy ato marina zany miara-midy ato sika saingy ny akosa mazava ny sangany seho fa ny anao tsy fantatro eny andraso aloha ary lazaiko anao no nahitako anao sy ny fiainanao tamin'izany raha tsy tsaronao mazava tsara amiko fa misaotra anao. Izao angamba ny farafianantsika riraka tsy hamenatra ireo olon-dratsy ireo mihitsy ny hamoana antsika. Aza mbola manary toko be ohatran'io aloha ianao ry Vero ianao moa mino an'Andriamanitra? Ie, tena mino tokoa. Fa ahoana? Mino ve fa hainy atao ny zavatra rehetra
raha toa mino ianao dia tazony izany fa aina taony manafaka antsika. Ary toa misy vy misokasoka izany any iraka ao amban'ilay varavarana io e. Dia misy vilia anankiroa misy manasosa iny. Sakafo izany io. Dia ahoana? Hohanina ve sa izany efa tena efa naona mafy? Matahotra ihany nihinana azy ity ka. Efa samy ho faty andro se dia aleo maty voky. Aleo hohanina fa raha misy pozina araka ny fisainanao ty dia minoko fa tsy hampaninina antsika izany. Marina be izany. Andao ary hivavaka aloha dia sakafo e. Hivavaka isika. Tompo, saotranao ny amin'reto sakafo reto. Dia taio mba ho tonga nofo, ho tonga hery, tanjaka ho anay. Amen. Amen. Mazotoary ianao. Zara sika tsy mifatotra tsony. Mazotokoa ianao. Sotra. Dia inona izany no atao riraka rehefa avy eo? Iandro vasikety sa hitady hevitra? Hitady hevitra nefa dia hevitra inona? Ao hoe riraka? Ary soratra inona daholo reto amin'ny fehanao tarafin'ny jiro reto? Tena azafady aloha fa short ny anaovanao dia sendra tsy palotra ny masoko rehefa nikisaka ianao. Oay tokoa. Nga tsara kokory ireo e. Tao karazana numéro ana telefona izany dia fenao narina mitakosokosina. Taminao ilay tsy natsiaro saina izany mety nanoratsoratanao anazy ireo angamba. Mazava koa izany fa tsy hisy ho marina mihitsy ireo na dia iray aza. Ka namarina azy ireo, inona moa no azontsika atao ao? Ka moa misy telefona akory anandramana azy? Misy an'ity montre kely sady telefona ity anie aty amiko e. Tsy tikaritry ireo olon-dratsy ireo dia afaka nandramanana raha azo antoka hoe tena marina ireo. Efa ambivitra koa nefa ny charge an'ity ka tsy aritrela. Tsara kosa izany ko. So mba ho marina ihany fa aleo hoe tsapaina. Ho etatỳ aloha jereko tsara. Dada ve izao izany ity soratra amin'ny takosony ity? Aleo aloha tia no andramana. Zay kosa fa misaonina ka. Allo dada? Ry, ary toa tapaka. Ahoe, tena lany ity riraka. Nefa viazona antoka fa dadanareo lela maly teo. Tena feo an dada ary velo le teo Ay, enina moa izany fa dia tapaka teo aloha ny amin'iny. losako izany. Ary misy olona manantona izany fa avereny normal malaky aloha ny fihetsika sao dia akody azy ireo hoe mitady hevitra ny ivoahansika. Marina tokoa izany. Andrasoary aloha hiverina kisaka ery ahy. Dia mivavahatra any na dia any am-po azy ary vero zany dia eto mijanona ny fiara dia mbola misy ditongotra adiny valo be izao izany hoe efa ho tapakandro zany ny ndeha tongotra makivaky an'iny amin'ny foana sy lohasaha iny amin'ny firy moa izao amin'ny 12 rantoandro tena maizina zany vao ho tonga any raha izany ko eny e efa nekena safidy moa izy ity dia tsy maintsy tratra ny tanjona ary aleoloha apetrako amin'ny garazy akaikitsy ny fiara dia avy eo mandefa mbola lavitrezaka ny dia atao zany ko zay so kosa aloha fa mba tsy dia tena sarotiny zala sady vao nahita n'le karatro tena naiky nijanona amin'ny fiara sy ambina azy tsarako fa tena kodikody be ny olona ty maiky izany fa any akodaoda any ary aleo somary afanganina ny ty fa sady mbola lalana tsy fahita no aleno lavitra nisy lalana tonga any akaikikaiky any ozy ry zalahy teo fa voaheritaona tezany tapaka ny tetezanao dia tsy afaka lietsony any mba tanàna dezaka korangaty izany ka aiza moa ny tsy anjakan'ny olon-dratsika nefa tena ambarany tao amin'ny ministera fa misy polisy vitsivitsy mipetraka hony aty
Tsy dia misy tanàna firy nefa treto ny tazako ka tokony ho voafehan'ireo mpitandro filaminan'ireo na dia vitsy aza ry zalako. Tsy fantatra nefa izay tanàna ny alohanika. Aza manafa na maty aty azy ianao ry vonivadiko dia tsy maintsy hitako ary faiziko izay nahafaty anao. Ary raha mbola velona ianao soamantsara kosa ery hiraka dia tsy maintsy hitako naizanaiza misy an'izay. Mba mandroso tsara eny ve ny fijerinao an'le fikambanantsika mpanao asa soa eko amsika? Mandroso tsara aloha e. Ay kosa. Maro ny olona mahita vokany tsara sady mba mahatsiaro maivamaivana miatrika amin'ny fahasahiranany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra. Fa na izany aza tokony hitombo ihany ny ason'ny fikambanana. Tokony hitombo koa ny ekipa miasa aminy. Mila manatrika ny fivoriam-betsika satria zava-dehibe tokoa no lazainao fa makasika ny valala voatango any manana menaka ve any endasana azy sa tonga dia endasina manta amin'ny rano ihany? Milaza an'izany tokoa ianao fa nisy olo-tenan'ireo olobe teto tanàna ny laza fa ilain'ny fokon'olona natanterahana ny dinapokon'olona efa nifanekena teo amin'ny mason'ny mpitandro ny filaminana ny olon-dratsy namono ny avandro zareo e. Inona izany fa napakivitra raisina? Izany ve? Le vahoaka koa ngetsy azoko e. Efa azo ny olon-dratsy dia tokony olona fa ilamina amin'izay ny tanàna fa tsy mbola manasarotry zavatra ihany. Tsy feranao amin'izay mety ho foto-kevina ny fokon'olona komisera. Mila mahay manambitamby azy ireo fotsiny mba ilana amin'izany resaka fitsaram-bahoaka izany. Ka toloro Beaumont biscuit ny ankizy dia le foa ilalao any ivelany komisera. Tady ity fa any aminao ane ny vavabasy no mitodika e. Aza manolo bato mafana fotsiny fa tsy sitrako Jehovah zany. Ekeny zany fa mba halaroina ireo lango koa variana azy ireo e. Tandremy fotsiny so mahakofina azy ka hiteraka zavatra fandray. Hitombo asina neny asa sofanao tsika. Tena efa ela ihany izay nandehanako izay fa mbola tsy nahita na dia tamingana trano iray aza. Toerana mangadiady sy babangona no hitako. Ary sao dia sanatria diso lalana ary aho. Andraso mihitsy aloha nga iankinety amin'itsy vato ito sady makaina no mijery saritany ka. Ny andro koa dia efa maizina sady. Sady mba nararotra isakafo kely aloha fa efa ramaka koa zany ka. Zaraza mbola misy aloha no hohanina. Ary andraso hoe mba jerena le olona ny antso teo hoe nanao aloha fotsiny iny dia nitapahany. Ka tsy azoko koa nge maninona le olona manany an'oatra izany e. Ampiretina aloha izany ny jiro ny telefona ny jerena ny sary sao dia ho diso lalana tiako. Ody ary misy soratra ny ty vady izany e. Sena manandaro teo le jiro ny taratra azy dia ohatran'ny tsikarotro. Laso hoe inona hony? Amboimiampanga. Amboimiampanga hony. Mazava zany fa efa tafiditra ny toerana fa ny tanàna sisa mila jerenako. Ka tsy tokony andamy fotoana andalina be ny sarotsony azy zany ko. Aloha tonga dia manaraka n'ity lalamasaka ity dia any aloha any hita eo. Aleo sady mandeha mihinana n'ity mofo ity zany ray zany. Laso hoe nahatazana aliko atelo aho nanandrify an'ry tsibobe misarengiresany elan'ny kininy itsy. Andraso lovinona avy hatrany ity jiro ity sao dia olon-dratsy ray akao tsikarana ny fisiko. Dia ho sanatria re dia olon-dratsy tokoa e. Nefa ratsy izany indray dia inona no ataona dia akotakoda ty amin'izao orso ao. Sa ve tsy olona zany le hitako teo e. Alikola anaky
telo be zao mihitsy le tazako teo fa tsy mandainga amin'ny masoko ka aleo mailo tsara ihany fa tao manomboka henoko ny entony tsy filaminana aty ampilamina tsara ny toetra raha dia aleo mena baiko ihany ro miaramilako mba hanaraka aty asiako miala ny zoro zalany na raha-pitsy maraina dia omena azy fotsiny toro lalana to tsy tazako tsony hoe nihetsika na lasa na ohatran'izany le zavatra teo dia ohatran'ireny tsy nisy ireny sa aleo ranga ho ato-mbadika ty vody azy be efa mainty aloha dia andramana torana ao anatin'io rehetra io ary aleo alefa amin'izay ty vato ty de tena tsy misy zavatra mihetsika hoe aleo ranga natonaka eny dia jerena fotony zava-misy na za koa azany hoe mba nona ohatranao hoe saingy mbola eto ampelantanana sika zao dia tsy afaka manoatra vero to vo mihetsika ny aza dia misaka mitady rotanango retoko tambiby eto ambony reto fa ahoana zany no lasa nanjary nisy an'ireo teo mety sika natory avy nihinana le sakafo iny angamba no nanamboarany zareo an'ireo sika ne tonga dia samy tsy nahatsiaro izay ambonin'ny tany teo zahary to ohatrany hoe nanofo fotsiny dia ny fo teo fa lazaiko fa sy eto tany tsony any dia tena tsy afaka mihetsika eto mihitsy zany hainy zany vao moroso dia mikorina moramora koa le vy be sady maty avy hatrany raha io menjera tokatoka ary misy zavatra kare kely voatsapaka ato mbany ato zany vero zavatra inona raha izy hoe dia jery eo fa zara aza mbola tsy maty io jery kely io hoe bateriana telefona le efa tena tranainy be reny ty vero efa tena arapesina be mihitsy izy zany atao tsy sikinina moa zany nga zany azo hohanina sa azo amahana varavarana raha afaka mihetsika ianao heryvery dia atsy-bazo aty le montrakerinao sady misy telefona iny dia ataovy tsara tsipitsara so tsy ho azoko ka holosa ka ataonao inona nefa angaba tery miady amin'izany iny ka andramana le heryvery aloha fa atao daholo any izay fomba rehetra vahany olana tsy maintsy terenay sokatra ny sarony iny dia alaina le filina kely mitondra n'le herinaratra ao dia andramana atao amin'ity aloha so mba mahavelona n'le telefona ihany ianao tokoa angano mahay an'izany koa andraso alaiko ary dia tatazo tsara fa so dia latsaka dia izay ny vita manisa telo aho dia alefako isa roa way tomaty indray le jiro kely fa hoana koa azy zany sanatry misy kamera avy ato dia mahita ny ataontsika atsy-pahazo fa hoany fotsiny rangary vero dia kendreo fotsiny mba hoeto amin'izany vavako miteny izany ny voanao ao fa sy marisiko foana dia repireo tsara fotsiny le feo ao ary alefa ao ary le sikanao iny ary alefako voaray ve kay nataonao mafy be loatra le izy tonga dia vo mafy ny vavako voaray aloha dia izay ny zava-dehibe dia ataonao ahoana zany ny anao an'iny zao isan'ny taranja tena nakafisiko vavehako tsara ny resaka fisika tany an-dakilasy mandrapirehitra ny jiro aloha dia izahako vahana forsety tandre miandry iraka fa maneno tsy mijanona izany vio ambony ao zany so dia mihetsika mahery loatra aloha ka ampenjeran'izany eo ao fa miezaka ny tsy mihetsika re izay kosa eny fa miala le sariny keliko fa mba aiza ary ny toerana misy atsika ity riraka fa tianao ary ve araka ny fitantaranao nefa valy fotaka tetiko za indray no anontanianao an'izany misy olona tamindray zany riraka izao fenina aloha le zavatra teo
so miditra ty zany koloza. Aza hitako tokoa fa misy kamera ato ka hitan'ny zareo isika manipy sy mitata le telefona kely iny, izay vao tena losa. Mangina aloha ianao dia aleo iteo izay zavatra amin'izeo. Mody manao reraka be foana dia matory, dia iteo izay ataony rehefa tafiditra ato. Ato e aso amin'izay ary hoe ampiretina ny jiron'ny telefona ohatra marina fa raha inona daholo reto. Raha azoko tsara zany dia nisy olona mivonoana teto ary tsy disy fijery fa tena olona le aliko antazako teo. Dia inona no ataoko? Aleo rangalo rosany lohanso dia mbola tratrano ny mpanao ratsy a. Okaloha misy karatra latsaka eto. Karatrinony izany. Karatra mampitsabo misoratra amin'ny anaran'ny voanginy Rina Alsoa Mialy. Mazava afaka anokafana amin'ny fanadihadiny ty marika ray ty. Tsy maintsy anytany mimponina zany satria azoko antoka fa ratsy an'le olona maty mivonono ty karatra ty dia mazava ho azy fa any mpamono. Izany hoe raha mbola velolany le rasazy dia mitombona avy hatrany ndray amin'ireo. Asiana azakazaka madinidinika amin'izay fa mainka hanao fanadihadiana. Mponina dia ty trano be ty zany hono ny trano rasazy Mialy, ary mbola velona sy mitsabo tsara ny mponina ety izy. Tena tsotra be ozy ny afo izay rasazy zay, fa tena gaga fa mba ela ihany ny ainako fa tsy mampino hoe aty amidezaka be aty misy trano tsara tarehy fanaperana ohatran'izao trano zao ka. Marina na le trano natolotry ny fanjakanao maro-pakasitrana azy no iveriko tena lafatra iny mbola ratsy noho izao. Dia inona ny atao zany? Sy mandeha rangamy fotoana faloha tonga dia tsindrina ny bokotra fanairana eto am-bavahady eo am-pandrasana mahita ny akiny. Ary izy koa zany mandefa mesazy amiko zany. Rasy hoe fa tsy tia ve le numéro ny antsa iny tena nao aloha fotsiny dia tapake. Tena izy ty. Inona hono zany ambarany? SOS Fero sy Iraka. Andriamanitra ô, tena iraka zanako ve ty? Fa mbola velona ihany ve zany ny zanako? Aleo aloha mitony dia totosaina mitrangy eto aloha sao dia mba mifanandrify ihany zao raharaha zao. Ineny fa misy olona midina moa vavahady. Ary ty vahiny tonga tampoka ty nefa ny fiforiana taona vao saika nomboka mihitsy. Komisera Rasata mandrainao Ramse, inona kay le antondianao e? Dia zavatra maika be mihitsy angany tsy nahandry any amin'ny brog fa dia nanatonaty mihitsy. Fangaro motsy tan'le rasazy tiako. Nahoana misy olona telo ato nefa lazain'ny olona hoe rasazy rery no ato. Kolonely Tomboasina Fiandro tompoko. Dia miaraba anareo. Tonga dia mifampijery zareo. Afaka.
telo ilay aloka tazako taria dia telo n'olona fataniko ato. Mino andre matohajaina fa resaka filaminana ny resaka tianao resana amin'ny komisera. Marina be ny teniny fa tokony any amin'ny Brown nareo no miresaka an'izany. Fa mpitanana aloha ny tenako mitantana ny fiangonana be vao vita ihany io. Mino fa hitanao satria moron-dalana faly mahafantatra anareo tompoko. Sangy tsy anareo mihitsy ny tiako vatarina fa za atao andriambavy lanitra zato zovo moa dia iza. Zay le anao rasazy kolonely ary vao mahita dia tara avy hatrany. Aza miteniteny foana eo koa re komisera. Tsy azoko tompoko hoe ataonao inona moa zany ny momba dia inona koa ny mahalinanao amin'izany kanefa dia mpitandro filaminana sady efa ambony tokoa ianao ka tsy tokony izay retady dokanga aminao ve ny resahanao. Sanatria akory ihany ihany na ifandaratra kabary aminareo no nataoko hoe tsy ihany irahanahy fa tena resaka tsy filaminana tokoa araka ny teninareo. Ka hono aho komisera, nenanao efa mba hita sy tsikaritrao ve na dia sombony amin'izay mety ao ambadik'ilay dian-dangotra. Ampolo taona n'izay ny nesako teto fa niala maina andre matokolonely ajaino. Niala maina sa miala maina mihitsy. Oraka tia atao mivantravatra be ninao zany tompoko fa sao dia hivavaka ry aloha tsika mba ampitony resaka reo eto azafady tompoko, efa voko vavaka tsara zao hitanao zao pastera fa aza manafoana ianao. Misaotra anao anefa na dia zany aza tony ary tena stable tsara miresaka aminareo. Fa kosa mangetaheta te alala marina ka mikaroka ny rano hafahany zany hetahitako zany. Hono arasazy anisy ty karatra ty ohatra marina tena anahy iny losako zany fa taizara ny nahitany azy iny. Tena tsy misy fahamalinana mihitsy koa ny rasazy zany izy. Sarotra be angamy mamaly azy teo ny tosataikatra be daholo nareo. Fa taiza tompoko ary ahoana ny nahitanao iny karatra mahampitsabo ahiny. Ay mahalinanao teo amin'ny toerana izay namononareo olona alina tia nitazako. Olony ratsy efa zadra raha ihany nareo sangy tsy mba mailo mihitsy amin'ny fihetsika sao amingana. Tena tratrany nafenina marina mafy. Enona kory ty zava amin'izao androany ty fa ahoana iny rasazy mpamono olona hoana koa ianao kanefa dia olona mahery fo amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra io. Azo saronana amin'izany mihitsy le ratsy atao ka. Arono eny tompoko. Inona koa raha tsy mahadiso ilay fivoriana saika ataonareo ato anaty efitrano feno lakroa mainty mivadika sary ndevoly reto. Ary mitetiky ny hetsika mahery ho azy ho ny komisera. Adinonao anga fa kolonelina ny ataony loanao. Tsy misy raraina azy makolonelina na tsy kolonelina nylazany koa lesy. Paster ay dragona masika be le saika hivavaka teo mba hampitony tsy rarako ity zany ary aza amseho be fa efa neto masina eto fa efa nomen'ny satany asa ho anay ny fanalahidika tsy misy tokony ny anafongana anay zany zay marina vetivety tendro na avoaka basy ray avy reto ary na daholo ary ny zavatra mipotra eraky ny rindriny ndray to karazana vango be dibe losy ty marina fa mbola tsy nahita ohatrany tya basy ray ve mo hoaizany basy telo ny fahaiza mandamina no entina miady ny baiboly aleo aloha mody milefitra dia oloha ndray mitady hevitra. Andre matokolonely ajaina manajanao zay ka hoana mbola ho besaina sa tsy vanonareo sady fanetry be ny firenena. Anio aloha no azonareo fa tsaro fanao fatotonareo azy azo ao dia tsy anaiko moramora foana n'izany miaramila ekipako. Olona efa hizotra ho any amin'ny sapana ny dian-drangotra moko mbola be vava ihany kifita hoa. Adinonao anga fa efa firifiry re ny ala nenina nandrava ny tambazotra anay fa ny ala maina daholo. Tsy fantatro tokoa ngamba ny herin'izany satany asa zany tena te folo velona
azanao ra miaramila ny eziptianina miaika ny miaramilanao reto tsy ho fahafatesana ny no anton'izao fanehoana ny voninahitra amen. Ary tsondromy an'le ody vavony amin'izay raha sazy dia entina ho any amin'ny boatin-drakitsika. Telo zany sisa tadiavina dia feno isa farany. Isa farany ahoana? Kay! Areniny zany atsindronareo zany. Kay! Fanasany. Ay olona malefaka kely ihany. Ary andao aterina amin'izay fa maka hitady ny olona telo farantsika menona ny isa enina dia tratra le isa enina miveriny ny telo 960 666. Fitseponao na rehefa maty le fofombatinao nefa herinandro tsy ahatongava amin'ny mariazy. Azafady aloha fa lasa ohatra no hoe mamofotamandry zany a. Raha sitraka ao dia valio. Raha tsy moa dia tsy maninona. Tsy maninona re zany a. Inao koa mafy aloha tamin'izany saingy araka ilay nolazaiko anao teo dia tsy fitiavana tena vokatry ny fonay roa nisy fa resaka ny samy lehibe tany. Na zany aza aloha efa somary zatra azy ihany ahy na dia tsy tia azy ary aho. Izay no nahalelovako azy raha nahare aho fa maty accidenté ilay fofombadiko. Izay ny mahatonga ny maro miantso aho hoe madame Vero satria efa maro ny nalala fa hivady izay dia tsy afaka intsony ilay anarana mahamadamana dia tsy tanteraka aza ny anay. Tena mampalahelo ahy ilay tantaranao. Ny andray dia tena zaho mihitsy nitsorototra amin'izany resam-pitiavana izany na dia nandrisika hatrany ary dada sy mama fony fahavelony. Lasa zareo tamin'izany hoe tokony hanambady hoy ny afa efa tara loatra. Ny any efa dia ny fandalinana baiboly hatrany no masaka tato-tsaiko ka tsy namelako raha tsy vitako hatramin'ny farany. Ohatray marina tena restory angamba Vero zany fa tao nanakipa ny masony tena natory mihitsy. Vero to lasa zatra anao zany a. So dia zany ary le hoe ty ny fahafantarako fa tsy mbola nanambady zany izy dia to nanjary nampitsimoka ny fitiavana tato anatiko. Fitiavana ahoana nefa? Nahoana ny dia tsy efa karambady sy mamaky ny ariko ny fahafatesana vao mitsimoka sa fitiavana manao tsipaky ny miala inara-baky teny? Eny ny fahalalako ny fitiavana aloha dia tahaka ny nanehoan'i Jesosy Kristy ny fitiavany zanak'olombelona. Eny fa na dia efa teo ambony hazo fijaliana azy izy dia mbola naneho an'izany ho an'ilay tsy olona niaraka taminy teo ihany. Zany no midika fa mahery io fitiavana io. Masika tsy hatoaina ary tsy tafaritana sararana fa maniry amin'izay tiany andriana, mamaka amin'izay tiany androm-ponana. Engany ka izany fitiavako azy zany no anampy andresiny ono maro anoloanay satria na dia ny ono maro aza tsy mahavono ny afo ny fitiavana. Nefa izy hoe motia za zany efa mandrehatra fa asa zao izay any am-pony ihany raha mba hitondra ny fanilo ampireetaretan'ilay fitiavana. Ary misy feokiraron'olona maromaro tamin'indray zany tsy mihery mihitsy fa tonga dia ry avy hatrany ato. Mety hoe lozom-bato ngambo ty toerany ity dia manako be izay zavatra mikodina any. Ny aza hitako ka izao ny fotoana farany havelomana izy Vero. Engany ka mba ho diso ny eritreritro.
Fa misy na vero ataoko fa mbola tsy mahatsiaro foana ianao. Jereo no ato sy olona aveo manaloka mainty be tsy anjorotrano itsindray. Aizany vero le jiry koa ane maty indray dia maizina be tsy fakahitana mihitsy ato. Aiza ozy ianao? Jereo maharitra ny rindrina manaraka ny varavarana iny dia io misy misalany be. Io tokoa fa tsy kiaro. Tsy mahatsiaro tena angamba matoa tsy mihetsika mihitsy sa maninona riraka? Sa sanatrika efa maty? Dia ho sanatry tokoa ve riraka? Ohatrany hoe mikofoka azy izy ane. Zany sa voalavo indray zany? Za koa ary maheno an'izany fa tsy haiko na izy zany na voalavo araka ny lazainao. Io fandrehitra indray le jiro. Tena ranga mihaza be ty riraka. Fa nanina indray tsy valahary indray ary tsy teny hodiny miaraka amintsika ty. Tena olona tsy vaovao amiko ane izy zany vero e. Dada tena i dada ve io? Aza miteny mavelo izay riraka. Faly fa hitako ny zanako. Dada aza mihetsika mahery aloha izay. Efa mihamikorisa mitady anjera amin'izay ane le vibe ambonin'izay io i. Tandremy tokoa riraka. Ka dia mihana mafy be anao ane ry dady. Dia hiaraka ho faty aminay koa ve ianao ry dada? Fa nisy inona ny tonga tiako ianao? Lalan'Andriamanitra nataony hifakahitantsika izao anaka. Manana heritsaina fa mazava ny ady atehantsika manomboka eto. Ary aza manana reo fa hampiasa izay farafahaizako hanafotana ny antsika. Eny na ny ainareo fotsiny aza dia zava-dehibe amiko rehefa avotro. Tsy ry dada, na isika miara-maty na miara-velona. Aza miteny tsony ary sefa efa manomboka mirehitra mibokotra akanjoko hoe efa misy mahita zany le zavatra. Fa zavatra iny zany tompoko? Aza miteny tsony ho anareo. Aleo andry ny ady manomboka eto. Voaka ane amin'le jiro maitso kely mipiketsy amin'ny rindrina itsy ry zalahy. Io tokoa fa ahoana ary ny dikan'io dia iza no nametaka azy ireo ve? Efa misy ho efatra no mipetraka amin'ity efitrano fivoriana ity. Angava lalàna ny zatra izy. Bomby efa avolety ireo raha tsy fantatrareo. Ary tandremo mikitika na manala azy ireo fa voatanan'olon-kafa akoatran'ny any mikitika andreo dia mipoaka avy hatrany. Mazava mbola tsotra aminareo aho teny izany fa tsy tiako ho lasa laverina miaraka amin'ity trano nareo. Fa tsy feon'le kolonelin-dozy iny ve zany e? Ary ahoana moa tsy natatsika an'izany fitaovana izany teny aminy nefa ny akanjony rery sisa navelantsika teny aminy na ny basiny aza nge mbola ray dôly e. Averiko aminareo sao dia tsy fantatrareo fa anisan'ireo tapika nahazo fakasitrahana tany ivelany. Karaha izay tambazotra kelinareo io tsy ampafirin' izay ady efa nataoko tany Rwanda. Azonareo zany mahazotra ny toejara dia vahao sy avy aloha izay telo mianaka hiala tany dia milamintsika. Raha zany moa dia boky tsaraiko fotsiny ko tsy haiko dia velomarotany fa ety ianareo no fizadatra ny afobe. Mazava Dia ahoana zany zareo aza be fahatanan'ireo ve dia mivosotra indray? Dia ahoana koa izy ny lehibentsika raha tsy tratara-potoana le olona enina farany sisa tsy vitantsika ka? Afinjenareo eto amiko eto tsy misy manaiky lasa lavenina zany eto fa manisa telo aho dia miaraka amin'ny sambikiny eto amin'ity varavarambe ety itsika. Mino afahatonina atsika eto. Dia ahoana zany? Zesa maty hanofo ny lampamena rasazy kosa mbola miseversaina raso rasazy aza mierika tsony ao isa roa telo ndao.
Sy nisy naninona viro nareo somary atsangano kely aloha fa seviako zany ohatra ny vika kely. Eo ary dia mitsangany enzana aloha reny koeny amin'ny riana faharoa ve no menjera makaty soa raha fa mbola tsy navelany satany azo fatsika fa nasiany karazana dadio mahery zany ny tsenantsika dia nanamora ny fianjerana taty ambany taty tena tsy mampino. Dia ahoana zao ty trano maikila firehatra ty? Maro ane fanafody tavela hoe indrindra ireo fitaovana fanomezakasina ny lehibe atsika. Mino aho fa hitany any amin'ny tontolo ny fanahany reny zava-asio reny mino koa fa fatahany tsara le kolonely Nozino. Fatany hoe inona vanina sy naravany trano fireketany. Any aminy aloha ianjera ny atezerany satany asy aloha tsoka avy hatrany ary ireo polisy roa mpanampy dia amonjany fivoriantsika mba halalana ny hevitry ny lehibe atsika. Mety mihitsy zany. Allo, mila makety ambodisana rorolahy zao fa misy asa maka be tapitra. Ka andao ary aka ny fanamina mainty any amina tany dia roso di mandany nareo dia eto ny hafa za tsy maintsy miandry azy rolahy eto soa ifandiso hoe tonga dia any miona. Tena mba mahavalalana indray ilay akanjo misy fitaovana elektronika be anaovanao kolonely tsy mampina mahavita zavatra maro nefa dia toy ny akanjo rehetra ihany izy tazanina ivelany. Eno na za koa aza tena navaka dia vaka. Isan'ny fitaovana vita amerikana izy tony. Namako akaiky izay nanome anasy nampianatra ny fomba fampiasana azy fonizay tany amin'ny ady tany velany tany. Tsisy mahatsikaritra zany io indrindra fa mbola ty amin'ny tany andalam-pandrosonotra atsika. Dia hono nanahoana zay le tsy mataotody reny maty sa hono. Efa hainao koa azy aloha dia nisy nisotony ala ry zareo zany saingy mazava raha zany fa raha tsy azony afo tamin'ny fipoahany reny dia tsy maintsy ho tapaka satria avy dia avy ny efitra nametrahako an'le bomby iny. Enganeka mba ho fongana any fa fanitry be ny firenena. Miandry aloha tsika dia ho hita eo zany hoe mila mitady ny fomba ivoahana ato amin'ity losoka be ty aloha tsika amin'izao. Dia ahoana sika samy tsy afaka mihetsika firy ty fa taotaovan'ny reto vy be eto ambony reto nge mangina aloha fa rasy aloha ohatra misy feokorarin'olona maromaro reko indray nge zany dia sanaty indray ve izy indrindra le tsy vaniny ty tena ny voa azy toerany any amin'ny tranombarotra lehibe ireny marina ilay varavarana fa tsy voena toy ny isan'andro tsony. Nareo ny tena tsy vaniny indrindra fa ianao ilay mpitandrina manao saka manafika io ty. Moramora kely ty vava ary le adalasitrany ty ely zany fa araka ny fanapahan-kevitra lehibe anay dia tsy maintsy entina ary atao sorona sy dorana atao fanatitra ho azy eo amin'ny tempolo maiziny nareo kaka nareo sy anatanteraka zany no atokavanay. Maninona tsara hoe komisera tena biby fa tsy olona tsony reto marina. Noho ny zavatra ratsy nataon'io namanareo miseho azy ho dadany io ihany ry mety resy sakaizany nahatezitra ny satany asy mazava be zany fa tena mpanompo satany reto ary le tena re mpanao paky taminy mihitsy jereo moa reto fitafinika mainty rano ray dia feno lakroa mainty mivadika any ambozona tena devoly velona reto tsara aloha hoe avokato zay tsy maintsy mitady vahaolana rehefa nivelany any. Tompo tahaka an'le zanak'ondro kely didininy ambody izay zao ka mila nerinao asa hoy tompo fa ianao ny lehibe mihoatra noho ireo everiny hafa fa Andriamanitra mahavonjy azy. Mino fa tsy mila nay firavirainy satany zany ianao. Amen. Ndry to samy lasamborony zato izy
ohatra neniketo sady zany fofona maritra nentinety koa afaka ny fatezeran'ny satany asy a tsindromy am'izay raha sazy tsy atsary tena dia andao fahefa sasaka ny alina natanterahana ny sorona zany zao le tsy vanonreto fa mbola tsy mahatsiary tena io lanjalanjainy io aleo meko nitoromarika amin'ny alalan'ny tsindry-bokotra amin'ity akanjo ty ihany aloha reo miaramilako fa efa tonga hono zalahy ty fiangonana be mbola tsy mitafy ty zany le tepolo mainty voalazan'reto olo tsy vanonre enti miditra zay amboary am'izay ny alitara fa efa ho amin'ny folo alina ny zao zalahy zay mahatsiary tena melo amin'izy telo a ny alefa melo satria fanatitra velona ny ilainy lehibe fa tsy maty ko tsy aleo ve zany reo afatotry ny ekipe dia andohana tanteraka amin'ny fombafomba tsy anefitra fisoronany marina tokoa zany e dia avy eo mandrehatra ny afo fotsiny dia vita mety zany fa tandre moa ry zalahy tsy hanao akambo eo nareo mamatitra an'ireo fa tsy misangy ny lehibentsika raha sanatria votsitra eo reo a efa fantao anaty fivoriana zany fa ivadika amintsika tanteraka izy raha tsy vita ny tokony ilana azy nireo fanatitra omena azy ireo ao viro andray ty anao fatotra ohatran'ireny kitay ireny tsotsoro-mamba isarana angabo zao riraka samy mifavaka mafy mba ho voavonjy sy adana eo anilan'ny tompony fa nahatsika tia tsy ry vero a tsy ho faty zany sika eny e na ho faty aza dia manan-javatra tiako lazaina aminao ary vero mbola fotoana mety zao riraka lasa ho aingana sao ho tara loatra ka ho tonga eo ireny vero a na dia efa eto apoditry ny fahafatesana ary sika dia tianao a tena tianao ny foko manontolo iraka tena vokatry ny fonao ve zany iraka raha sitrako dia mba ome ho akoa izay tena any am-ponao ao ry vero iraka dia tianao koa sambatra loatra hiaraka maty aminao raha afako faly loatra ihany koa faly loatra reko fa ilay sambatra ny fifankatiavantsika ao anatin'ny ora farany vero a mbanjino any ny masoko e tianao a za koa tianao ndry mahontsara eto zanako mifampitory fitiavana efa ato anatin'ny segondra farany fampijery zareo dia raraka mora manaraka ny tavany ranomasony tena mila tsy ho zakako ka nefa sao anima zavatra ny tsy fitoniana dia aleo aloha manao mody tsy mahatsiary tena foana dia tsy ataon'ireo voalohany a sitrany aemba misy azoko amin'izay ny zanako Record FM nanolotra anao teo diandrangotra nosoratandrakotoary malala toky mamin'ny aina na anatsiorako FT armapiolona larakotoary soa ilaina zoto naomy ralala ary liva no nanome aina ny tantara nandray feo sy nanatotosa miaro fi